Fisondrota-karama tokony telo hetsy ariary ny karama farany ambany. Tontolo ny asa eto Madagasikara, marary ny mpiasa, tsy voaja ny zony. Mpanolotsaina Clémence Rarinirina sy Lili Ravarala tsy anaiky ametraka fitoriana ihany koa. Ankafaliana sy ampitiavana indray tompolasy sy tompoky vavy ny rabakanao amin'ity ariva ity, tonga sondry anao atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahitalavitry ny MBS, koa dia manasanao ampanajana sy ampitiavana tena koa anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Tsy ny orinasa rehetra no afaka ampiakatra ny karaman'ireo mpiasa ao aminy hoy ny sindikan'ny mpiasa tamin'ity androany ity. Mitaky fanampiana avy amin'ny fanjakana izany ary fiodona ny orinasa. Fetraka angoavana kosa nefa no hisy eto Madagasikara raha toka ny mpiasam-panjakana irery ihany no hisondrotra ny karamany. Ravy Razafy Mahenina tahiriny. Betsaka no mandratra ny fisondrotan-karama mifanaraka ny fiakaran'ny vidim-piainana. Toy izao moa ny hevitry n'olom-pirenena raha nanontaniana ny karama tokony sazy iray volana. Tokony hanafafana amin'izay ny orinasa malagasy satria ny olona ngezao sahirana. Teneniko anao fa ny orinasa malagasy ngezao mbola misy mampiasa 750 1 million farany ambony dia 1 million zany. Nefa eritreretinao raha ohatra ka manofa tranona hoe ataoko ohatra fotsiny 500 000 izy azonao. Dia ny sakafony tsy haiko ohatra telo mianaka izy dia ny sakafony ao anatin'izay 1 mois zay mety tsy hainao koa mety mbola ohatrinona koa no mety sakafony ao anatin'izay. Dia raha ho anahy manokana aloha zany tena tsy possible mihitsy fa raha ho anahy azy zay raha 3 millions par mois zay vao mety hoe misy kely mba hoe mipetraka misy roa alina dimy alina mipetraka hatrany par mois. Tokony karama efatretsy farafahakeliny isam-bolana zay vao tsy ampy azay fa zay aloha ny atonontonony raha hitako amin'ny asako eto. Ny an'mpiarony zonim-panjifa fiakarana 300 isan-jato no tokony isy ahafahany tsirairay miaina tsara sy mifanaka amin'ny vidin'entana saingy sarotra ny anatanteraka izany na ho an'ny fanjakana na ny sehatra tsy miankina. Raha antsika mahita aloha dia efa nisy ny fangatahan'ireo mpiasam-panjakana. Voalohany aloha tao anatin'ny roa taona izy ireo tsy nisy ny fiakarana ny karaman'ny mpiasam-panjakana sy ny tsy miankina. Ka izay ihany koa dia manohana ny fangatahan'izy ireo ho fampiakarana ho 300 isan-jato. Misy antony mahatonga tahaka an'izany izy mba mifandraika amin'ny atao hoe fiakaran'ny vidim-piainana sy ny fanenjehana ny fahefa-amin'ny vidiny zareo. Marobe ireo mpiasa mbola mikarama latsaka ny 2 ariary izay napetraka ny filoham-pirenena ho karama farany ambany ny taona 2012 sy 2014. Miverina andatabatra indray ny resaka fampiakarakarama saingy 7 isan-jato anoana no ny fanarana tamin'ny sehatra tsy miankina. Raha ny tao anefa nikajikajy tsotsotra tokony hiakatra 3 hetsy ariary io karama farany ambany io raha tsy ambava fotsiny indray ny fanapahan-kevitra ho an'ny mpitondra. Etsy andaniny tsy ilaina koa ny fifampiresana amin'ny sehatra tsy miankina raha io 7 isan-jato ihany no dinihana fa tsy ioatran'io. Mino afa tsy ho tian'ny filoham-pirenena zany hoe mpiasa eto Madagasikara izay tety eto amin'ny firenena misy azy antrandrindra eran-tany dia amin'izao zany raha ohatra ka $2 isan'olona isan'andro ny moyenne aty Afrika, io zany farafahakeliny no tokony ho negosien'ny filoham-pirenena na teneniny amin'ny mpandraharaha malagasy hoe tsy maintsy ataonareo $2 isan'olona isan'andro ny karama mampiasa farany ambany Madagasikara. $2 ampitombontsika 703 ariary dia ampitombona 30 dia manodidididina ny 3 hetsy zany. Zay zany ny karama atonony tokony ho an'ny mpiasa farany ambany eto Madagasikara aty amin'ny sehatra tsy miankina. Nolazana ihany koa fa mila miomana ny rehetra amin'ny fiakaran'ny viditsolika ity izay mampitangana izay tsy izy ny vidim-piainana ihany koa. Ny karama antenaina hiakatra mety kely tsy fanaraka amin'izay satria ampy fisondrotany sarandalana ihany koa. Ireo sehatra tsy miankina raha teo manana ny safidy ho an'ny karaman'ireo mpiasa ao aminy. Ny fanjakana etsy andaniny tsy antena ny hitondra fanampiana ireo orinasa amin'ny fanarenana ny taketra ny COVID-19. Fa tsy misy manaraka ny famerana ny vidin'entana napetraky ny mpitondra fanjakana raha nanao fanadihana teny antsena ny mpiariny zonim-panjifa. Antony maro mahatonga izany ho iatrany ireto mpiariny zonim-panjifa ireto raha niresaka tamin'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity fanadihana avy hatrany ary eo amin'ny sary sindratsariny tahiriny.
tena tsy toteny eo anatrehany sokajin'olona rehetra tokoa ve ny mpitondra fanjakana antso anefitra matsiny azy ireo ny amin'ny famerana ny vidin'entana farany ambony napetraka ny fanjakana malagasy raha tsorona matsy dia didiko fe lehibe ny famerana ny vidin'entana farany ambony nataony fanjakana Andry Rajoelina iny momba ny vidin'ny PPN nidina ifotony ireo mpiarana zon'ny mpanjifa nijery ny fampiarana io fanapahan-kevitra sadasada ny mpitondra io ka hita fa tsy misy manaraka akory izany fanapahan-kevitra izay araka ny taninay eny tsena rehetrarehetra satria moa zay mitety ny tsena zay dia mijery an'le resaka plafonnement zay fa tena hoe tsy misy mampianatra an'le famerana vidin'ny entana reo épicerie sy grossiste dia rehefa natao moa fifampiresahana tamin'izy ireo dia tena hoe ohatrany hoe terena fotsiny zany zareo anaraka an'le famerana vidin'ny entana dia lasa mivarotra ny entana afaty antoko ry zareo zay ny fitarainana voarayanay tena mikakaiky tsy izay tsy mikakaiky na deta eo na ny grossiste fa dikan'izay zany tsy hany ny lalana tokony izorana amin'ny fampidinana ny vidin'ny entana andavanandro tsy misy afa-tsy ny fampihenana ny hetra alaina amin'ireo mpandraraha irery ihany no ahafahana mampidina ny vidin'entana ilaina amin'ny andavanandro sy ireo entana rehetra na entana fiakaram-bidy ho iatrany ireto mpiarana zao mpanjefa ireto io zany arak'le voaresaka teo foana hoe io zany mianga avy any amin'ny mpandraraha mihitsy ane no fiakaran'ny vidin'ny entana any amin'ny resaka taxe sy douane arak'le voalazany namanay teo foana any zany no tokony kitihana any fa tsy any amin'le resaka hoe famerana vidin'ny entana no vahaolana fa raha araka ny sosokevitra efa narosonay hatramin'izay zany dia any amin'ny fampidinana ny taxe sy douane ho an'ireo mpandraraha ireo zany no tokony mihazakazahany tompona andraikitra raha tiana hitana ny vidin'ny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro hatreto aloha dia sarotra ny inona fa ampidina ny hetra alainy amin'ireo mpandraraha ny fanjakana Andry Rajoelina raha tsorona sy vatanina izany ny zava-misy miainga amin'ireo valin'ny fanadihadiana nataon'ireo mpiarana zao mpanjifa ireo dia hita fa tena tsy toteny eo anatrehan'ireo mpandraraha intsony ny mpitondra fanjakana misedra olana goavana ny mpiasa eto Madagasikara tsy voahaja intsony ny zony ary miseho amin'ny endriny maro samihafa izany raha nambaran'ny teonivon'ny syndicat-ny mpiasa malagasy na ny SSM tamin'ity androany ity ifantoka betsaka amin'ny fitadiavana vahaolana ahafahana manatsara izany nisongadina sy ivohitra mandritra ny fankalazana ny fetin'ny asa ny voalohan'ny volana May ho avy izao ando miaratiana Mathieu Prince adogoavana mbola trehiny syndicat ny mpiasa eto Madagasikara ankehitriny ny fampanajana ny zon'ny mpiasa eny anivon'ny orinasa na izany miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana voaitsakitsaka ary maro no tsy misitraka anjony araka ny tokony ho izy ankoatra ny karama tsy vitsy ireo hiarany herisetra eny anivon'ny orinasa misy ny vehivavy tratran'izany resaka herisetra ara-tsaina herisetra ara-nofo sy ny sisa misy koa ny lehilahy mety tratran'ny herisetra ara-tsaina amin'ny fanatanterahana ny asany dia zany zavatra zany ny fanafoanana an'izany ary zay no takina isataona na misehatra iraisam-pirenena ary dia anisany mitaky an'izany ka ny syndicat zany dia tsy ny herisetra izay ihany no edivana arak'le nitenenina teo fa tafiditra ao anatiny ihany koa ny vidim-piainana fidanga amin'ny vidim-piainana tafiditra ao anatin'izany koa ny any amin'ny orinasa fakaba zay hitantsika tsara hoe tena anisan'ny mijaly ihany nefa indraindray misy ny karama zay apetraka ny fanjakana hoe 2 hetsy ariary ny farany ambany nefa tsy misy mbola tsy manaraka an'izany zavatra zany laharam-pamiana ho an'ny mpiasa malagasy ankehitriny ny fampitoviana ny karama sy ny sondrom-bidi-piainana izay tena andrasan'ny maro no mafisin'izy ireo ihany koa fa mandidina ny 300 isanjato any ho any ny fampiakarana ny karaman'ny mpiasa andrasana va mifanatsahana amin'ny vidim-piainana ankehitriny fa tsy ny karama ihany akory no atao hoe fahafahan'ny mpiasa miasa singa anankiray zay fa misy ireo fepetran'ny asa rehetrarehetra dia ao anatin'izay daholo ary misy zoa miaro sy mikarakaran'izay na ny karama io na ny fepetran'ny asa rehetrarehetra hoe miasa alina miasa andro tsy fiasana sansisa zany rehetrarehetra zany dia mbola tena lavitra dia lavitra zany ho an'ny mpiasa eto Madagasikara fampitoviana ny karama sy ny sondrom-bidi-piainana tsy fisondrota-karama zany fa fampitoviana fotsiny fa aorianan'izay fampitoviana zay zay vao miresaka hoe fisondrota-karama mpiasa zay fampitoviana zay dia
tombananay ho 30 isanjato fiakarana 30 isanjato aloha zay vao raha misy fiakarana 30 isanjato zany zay vao afaka hoe mba mifanahtsahana sondrom-bidim-piainana amin'izao fotoan'izao ny karama mampiasa anankiray satria tsy ahivinay fa tao anatin'ny roa taona dia tsy nisy fampiakarana an'io karama mampiasa mihitsy na dia ariary zakany lalitra azy dia tokony apetraka aloha zay fampitoviana ny sondrom-bidim-piainana zay dia aorinan'izay vao misy ny hoe fampiakarana ny karama ho fanamariana ny fankalazana ny fetiny asa ny voalohan'ny volana May ho avy izao anao jiabe amakivaky ny tanàna miaingeny Ambojatovo miazo any Mahamasina ny vondry ny mpiasa eto Madagasikara. Loha hevitra amin'ity taona ity ny hoe mitaky famoronana asa, fidiram-bola mifanaraka amin'ny vidim-piainana, tanotandalana sy lavitry ny kolikoly ary mandro fahalemana. Ifantoka betsaka amin'ny loha hevitra io no asongadiny mandritra ny fankalazana. Isy ny famelabelan-kevitra andraisana ny hevitry ny maro anatsarana ny tontolon'ny asa eto Madagasikara, ny ady ho an'ny fampanajana ny zon'ny mpiasa ary ny fanafonana ny herisetra miaritra amin'ny mpiasa malagasy. Vaovao trangam-piarahamonina dia miariary ny fitanilana ataony tonia ny fampanoavana ambony hoy ny maître mamiasina razakatiana momba ny ady tany eo amin'ny groupe Axian sy ny orinasa IHM etsy Andraharo nahato tamin'ny alalan'ny baiko ambava ny fampiarana ny didy izay nampandresy ny orinasa IHM nanao ny fanadihadiana momba izay Jessica Miray sy Andry Rakotomalala. Miantso ny ministry ny fisarana ijery akaiky ny raharaha mikasika ny olana ara-tany etsy amin'ny galaxia Andraharo ny mpisolo vavany orinasa IHM maître mamiasina razakatiana izay arany tsindrazolena momba ity raharaha ity. Nanamarika mpisolo vava fa efa nisy ny didiny voaka momba ny tokony androdanana ny fefy izay ao amin'ny tany bodony groupe Axian izay ivondrona ny Ocean Trade sy Aria ka teo am-panatanterana ny didina voaka ny fitsarana ambony mihitsy no misy ny antso tampoka voaray ny anatsarana izany. Nampanatsoana tany amin'ny bureau ny mpampanolalana eo anivon'ny fitsarana ambony na ny procureur général de la cour d'appel ny vaditany sy ny andraikitra ny fanatontosana ny didy. Nomena baiko izy ny anatsarana ny fandrodanana ary koa nomena lalana ny groupe Axian izay efa resy teny amin'ny fitsarana ny afaka ameriny izay narodany. Izany rehetra izany dia baiko ambava avy amin'ny PGCA avokoa fa tsy nisy didim-pitsarana na kely azy. Lasa manome endrika ratsy ny fitsarana izao zava-mitranga izao hoy hatrany ny mpisolo vava maître mamiasina razakatiana satria ny mpampanolalalana izay tokony hampiatra ny didy sy ny lalana mivoaka indray no lasa tsy manady izany. Io no antony lehibe anay mpisolo vava ny tompona andraikitra ambony mikasika ity raharaha ity. Araka ny teniko teo moa zany dia hoe ny Andriamatoa mpampanolalalana eo amin'ny fitsarana ambony no nampitsahatra an'izy. Voalohany aloha sady tsy ara-dalàna no misy fanaparam-pahefana amin'ny fampitsarana ny fanatanterahana zany didim-pitsarana zany. Ny zavatra tiako songanina mantsy izay pratika amin'iseo amin'ny fitsarana rehefa misy vaditany anateraka didim-pitsarana indrindrandrindra fa fandravana ohatrany reny dia maka autorisation izy any amin'ny mpampanolalalana any amin'ny fitsarana ambony. Zay nahazo autorisation avy aminy. Ny zavatra mahavariana tsy mahatsikaiky nefa dia rehefa natao ny fandrodanana ny rehetrarehetra dia raha matoa mpampanohy ihany no mitsipaka ny fanomezan-dalana zay nomeny zay iza mahavariana anay. Faharoa le hoe fandikan-dalàna ny mpampanolalana raha ny teny giaso ny resana dia hoe mampanaja lalàna ny dikan'izany mampanolalana zany mamparateraka lalàna ary anisan'izany ny fanatanterahana didim-pitsarana ity. Etsy ankilany moa efa nanome rariny azy ireo ihany koa ny rafitra miaro ny zon'olombelona na ny Haut Commissariat pour la défense des droits de l'homme manoloana ny zava-misy sy ny fanaparam-pahefana ampiarina amin'ity tompon-tany ity. Famitaraina ny mpampiasa ny lalana mihazo ny distrika ny Kongo amin'izao fotoana izao sy mba tanteraka ny lalana miala eo ifanadiana tsy tonga ny fiara kely intsony tsy misy ny taxi brousse fa camion ihany vao tonga any an-toerana ary tena mbola manasarotra aza vao tonga any. Ny moto no isan'ny fitaovam-pitaterana any an-toerana saingy rehefa misy ampandarana tsy afaka mihitsy dia tsy maintsy atosika ka raha maina hatrany amin'ny 5,000 ariary ny mpanosika moto
mirefy 20 kilometatra ny lalana 5 de maratra adiny 8 be izao no anaovana izany ampandalana izany. Anisan'ny fampanantenana nataon'ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny fotoana ny fampielezan-kevitra ny anamboarana ny lalana miazo anikongo saingy atreto tsy misy resaka ny fanamboarana izany. Mampitaraina ny maro ihany koa amin'izao fotoana izao ny lalam-pirenena faharoa miazo Antomasina izay potika tanteraka amin'izao fotoana izao. Raha natao adiny 7 lalana teo aloha dia efa mihoatra ny adiny 1.20 be izao eny an-dalana amin'izao fotoana izao. Vaovao ny mety ho toetry ny andro dia tany amin'ny 70 kilometatra andrefana somary atsimo andrefana Toliara no nisy ny ivon'ny ilay revi-dozatra Simina androany tolakandro. 70 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka amin'ny arahana tafiotra 30 kilometatra isan'ora. Efa miaina izany tanteraka ny ao Toliara hatramin'ny ariva teo. Manodidina ny 20 hatramin'ny 100 kilometatra isan'ora ny tafio-drivotra voarefy tao an-toerana. Mikisaka miatsinanana somary atsimo atsinanana manatona ny morontsiraka izy ka mahafaka 10 kilometatra isan'ora tamin'ny efatrora tolakandro nazahoana izay vaovao izay. Toy izao kosa ny filazana mikasika azy loza mitatao na loza filazana miloko mena ho an'ny Toliara voalohany sy faharoa Sakara ary Betoky, loza manambana na ilay filazana miloko mavo ho an'ny Morombe, Akazoabo, Benenitra ary Ampani. Raha ny vaovao voaray avy any an-toerana izao ariva izao dia efa maro ny fahasimbana hita ao Toliara toy ny hazo sy ny andron-jiro izay efa mianjera, ny tafo lasany rivotra, olona iray ny fantatra fanamony ainy ary 5 kosa ny fantatra fanaratra mafy. Vaovao avy any Mahajanga, tsy misy tsy mitaraina amin'izao fotoana izao ny malagasy amin'ny fidangany vidim-piainana. Ny tsy mifanaraka intsony amin'ny vola miditra ny vola mivoaka. Toy izany izao ireo mpivarotra lamba any Mahajanga nanaova ny samamonjy MBS Mahajanga fanadihadiana momba izay. Misy savoritaka tanteraka ny fiainana malagasy amin'izao fotoana izao, na ny sakafo tsy misy, ny kolasy tsy voaloha, no fatranana koa iny fa hatramin'ny jirama mihitsy azy. Vokany tsy miasa aloha ividy akanjo na lamba nanaovana intsony sy rahabem-bahoaka eto Mahajanga amin'izao fotoana izao noho ny tsy fisiany am-pelantanana ary indrindra moa fa noho ny tsy fisiany vola ihany koa. Amin'izao zany hoe nemitra be mihitsy ny fananan'ny vahoaka madinika vola satria ny tenenako an'izany manontany prix ny olona mba te hividy fa tsy mahatakatra. Ary hita mihitsy hoe ilao faty antoka be izay mpivarotra satria tsisy le vola avy amin'ny olona zany, le olona zany fambolena ohatrany tsy nanjary, ny vahoaka madinika zany ohatrany sahirana, ohatra mba maniry mba hividy zavatra le hoe mba tiany fa le vola mihitsy tsy mahatakatra. Taloha zay tena mahalafo, hoe miakatra ny olona avy any ambanivohitra tena mividy, tena mahalafo zay, hoe mahalafo betsaka, hoe hita betsaka mihitsy. Fa zao zara raha mahalafo lamba 3, zara raha mahalafo lamba 4, zay fotsiny. Variana amin'ny fivelomana araka izany ny mponina ary fantanena mipetraka dia hoe rovina ary vao afaka anao akanjo sy hitafo tsara ny olona rehetra eto amintsika. Dika izany fa ny tonta ihany no avadibadika. Fanjakana inona tokoa moa ity fanjakana ity, sady tsy mijery ny setriny sosialy no tsy mijery ihany koa eo amin'ny setriny fampitaovana maro samihafa. Zapiray tamantsy hatreto dia ny tombontsoa manokana ho an'ny fanjakana sy ny olombitsy eo amin'ny fitondrana no hita sy tsapa ho an'ny vahoaka malagasy. Fa ilay malagasy sahirana mahantra ara-pivelomana dia tsy hita akoriny ny eo. Maro tokoa mantsy ny famatsiam-bola azo zay fa tsy mipaka aty amin'ny vahoaka mihitsy aza na ny ariary. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena dia niakatra be amin'izao fotoana izao ny tany marary ny Covid-19 any Pekin ankoatra ny ao amin'ny Shanghai. Ina ihany koa araka izany sy ny fiboana indray ao Pekin. Mahery ny 20 matso ny fantatra fanamony ainy omaly fotsiny ihany. Jessica Miray sy Andry Rakotomalala. Efa ety an-dalambe no anaovana ny fitilianan'ny Covid-19 ao Pekin amin'izao. Manamafinitra anaty fiboana indray ny Pekinoa hatramin'ny omaly. Ny roatra ny antsena avokoa tapitra ny laharana rehefa mety ho tsena fiantsenana. Na izany azy, tsy mbola ina aloha izany tsy fampiana sakafo any an-toerana. Tena ina izy ireo kosa ny fiboana toy ny ao Shanghai, izay ny ankamaroan'ny mponina manodidina 520 tapitrisy tsy misy mahazo mivoaka ny trano avokoa hatramin'ny fiandohany ity volana ity.
sarotra ny fitadiavana sakafo sy ny fitadiavana fitsabona ankoatra ny marary ny covid-19 omaly fotsiny raika amin'ny 50 no namony any tao Pekin ho ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ity no ambony indrindra ho an'ny ity renivohitry ny toekarena sy no ity 700 amin'ny sidinao Pekin izao no efa nofoanana avokoa na eo aza ny ity fiakaran'ny tany marary ny covid-19 ity ao Pekin tsy mbola mampanano ny ao Shanghai ny zava-misy mahery ny 10 mihetsy izao no voamarina fa marary ny covid-19 any Shanghai hatramin'ny volana Martsa enjana ny fihibohana izay tsy mbola fantatra ny mety ho fahataperany efa hita taratra fa reraka kosa nefa ny mponina izay misy fiatraikany be amin'ny lafiny ara-toekarena. Nalainambavany tenanivy ny service central de lutte contre la cybercriminalité atetsy anosy androany maraina ny mpanolotsaina ny tanàna Lily Rafarala sy Clémence Rarinirina resaka fanalambaraka tamin'ny fahitalavitra sy tambajotra tserasera no nitorina azy raha ny vaovao voray teny antoerana sy ny votoaty ny fampiantsona tsy anaiky fa ametraka fitoriana ihany koa ireto mpanolotsaina ny tanàna ireto raha namafisiny tamin'ny andro miaratina sy Mathieu Prince androany. Fanalambaraka makasika ny filazana fa isan'ireo aksionaira ao anatin'ireo orinasa munisipaly ny mpanolotsaina Lalatiana Ravololomanana no antony nitoriana ny mpanolotsain'ny tanàna roa Lily Rafarala sy Clémence Rarinirina ka nakana ambavany azy ireo tetsy amin'ny service central de lutte contre la cybercriminalité tetsy anosy io maraina io. Nandiso izany ny mpanolotsaina rinana mafy fa tsy avy amin'izy ireo no ny angany vaovao fa nisy ny loharanom-baovao ny Piranjany. No mariany mazava ihany koa fa maro ireo olona anjara sy namoaka izany saingy tsy noenjehana nantoriana akory. Raha manana profy rehetra milaza ny tsy mahamarina ny zavatra voalaza, ilay milaza fa ho afa-paraka, tokony naneo izany amin'ny pahibe maso ka ana-profo nilazana ny vaovao diso. Ny profo afahana milaza tompoko hoe diso ny zavatra anankiray nolazaina ka lasa fanalambaraka dia ilay olona milaza azy ho afa-baraka mihitsy no mila mamoaka an'ireo profo rehetra manambarany izay voalazany izany. Natao ny fomba rehetra hoe avoainy marina fa tsy nivoaka izany fahamarinana izany. Ka izay no mahatonga anay miteny hoe ny olona mitory raha araky ny lalàna ao anatin'ny raha tahaka izao no mitondra ny profo ahafahany manamarina ny fiampangany sy ny fitoriany. Fa tsy ny olona torianao no exigenao hitondra taratasy. Izany dia izahay dia mitaky ny amoahana ny profo marina rehetra mandiso izay voalaza teny amin'ny tambajotra izany. Efa maro ny dingana natao mangatany ireo antota taratasy mahakasika ny statut juridique an'ireo orinasa munisipaly ireo afantarana ny tena zava-misy marina manodidina izany saingy tsy nahazoana valiny ary ny olaviny teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra avokoa raha no mafisiny ity mpanolotsaina ity hatrany. Betsaka ihany koa ireo endrika fanalambaraka nataon'ny mpanolotsaina tanàna Lalatiana Ravololomanana saingy noajaina no ny fieverana azy ho ray aman-dreny. Toa fankalana indray anefa no asetra izany. Ity mpanolotsaina ity izay mitory anay no nitabataba sy nangataka tamin'ny fotoanandro ny fanombohan'ny filan-kevitra ny hoe mangataka ny accès au dossier ho an'ny mpanolotsaina izay. Efa ataony fomba rehetrarehetra angalana ny vaovao marina tsy omenao ilay mpanolotsaina zony raha teo tanteraka izany ka hoy hoe raha mpanolotsaina mitabataba mangataka accès au dossier ohatra izany no mizohy iray aman-drery izy irery an'izany zavatra izany dia ny olon-kafa tsy misy misitraka an'izany fa izy irery no manana droit sy accès dia hoy hoe mampalahelo raha sady efa tsy omena izay angatahana ny tenanay no mbola toriana ihany koa avy eo. Ho gaga ve ianareo raha eny amin'ny tambajotra izahay no miazakazaka monsieur fie hoe ity izany mety ho information marina ka ao amin'ny sehatra tokony azonay an'izany izay tsy omena. Izay liana ary matsiaro manana redevabilité manoloana ny vahoaka ny fidy anay dia tsy maintsy nanapa-kevitra izay hoe ty mba misy vaovao fa andao zaraina saingy mahagaga moa ankehitriny fa dia mizara vaovao izany mampiakatra aty amin'ny cybercriminalité. Fitoriana fantsivo no an'ny mpanolotsaina Clémence Rarinirina ary fandroany ho an'ny mpanolotsaina Tima Lily Rafarala ity androany ity. Maro izay feno ny kapoka tsy rary nitsony raha ny olona milaza ny marina indray no anaovana raha matahora sy enjehana isaky ny metsika hoy ny fanazavana. Dia lazany tsy hipetra-potsiny manoloana ity raha ity reto mpanolotsaina ireto fa hitory ihany koa. Izahay koa dia hitory ary ny anay tsy fitoritoriana fahatany nataony tao anatin'ny intsivy fa miaraka amin'ny appui miaraka amin'ny profo maro isan-karazany ary eto ny antsonay ny mponina Antananarivo ny amin'ny hoe tsy rariny intsony izao zavatra mahazo na ny fitantanana ny tanàna na ny anaovana ny olom-boafidiny ny tanàna Antananarivo fa izahay kosa dia tsy hiemotra ary izahay raha ohatra ka fampitahorana ny eritreretina ao anatin'izao fitoritoriana lava izao dia teneninay fa izay tsy matahotra
satria ny marina no ijoroanay amin'ny rahavavy ary marina tsy mba nahasitra ady-pamantaran'olona telo ny fakanambavany ireto mpanolotsaina hitanana ireto tetsy amin'ny service central de lutte contre la cybercriminalité tsy mijanona treo anefa fambolito ny fanadiadiana raha no mafisy ny mpisolo vava azy ireo nizotra araka ny tokony ho izy ny fandehan-javatra rehetra tao tsisy zavatra hoe madilana ho tetenina zany mahakasika an'izay dia vita ny fanadiadiana n'izy roavavy mody izy roavavy zany zao mbola izy toy any fanadiadiana dia ho hitantsika indray manaraka avy eo maro ireo olona tonga nanoana azy ireo tetsy anosy io maraina io atazana teny antoerana ny sekretera jeneraly ny antokontsika Madagasikara ny mpandrindra nasionaly ny antoko miaraka amin'ireo solombavam-bahoaka atimo ny mpikatroka RMDM olon-tsotra ary ireo mpanolotsaina ny tanàna tsara moa ny mampafantatra fa dia vao antso eny anivon'ny cybercriminalité ihany koa zany hoe ho amin'ny androny rampitso ny mpanolotsaina tim misy 5 hafa ho amin'ny rampitso amin'ny 7 ora maraina atao miendrika raha matahora sy atsonjay amin'izay tsy mitovy hevitra ny zava-misy amin'izao fotoana izao indrindra ho an'ny antoko mpanohitra lasa fomba fanao entina ampitahorana ireo maneho hevitra ny fitoriana lava atao amin'ireo mpanolotsaina tanàna ny Antananarivo renivohitra raha nambarany solombavam-bahoaka fetra raha lamozafimololona tamin'ity androany ity tsy hitondra fitoriana velively eto amin'ny firenena nefa izany raha ny fanazavany tamin'ny Ando Miaratiana sy Mathieu Prince lasa fahazarana sy fomba fanao ny mitory olona tsy mitovy fomba fijery maneho hevitra sy milaza ny zava-misy marina atao ny mitranga eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao tsy hitondra fitoniana velively eto amin'ny firenena zany raha nambarany solombavam-bahoaka fetra raha lamozafimololona takinany sy ny mangarara amin'ny fitantanana ny tanàna tsy verimberena ny tranga tahaka izao raha namoaka hatrany am-boalohany ireo milaza fampitatana ny tanàna Antananarivo miaraka amin'ireo mpanolotsaina izay miaradi aminy tsy tonga tamin'izao zavatra zao isika maro ny zavatra nangatahan'ireo olona ireo ary olona mitory io mihitsy conseil municipal mitory ireo tambola tsy niaraka tamin'ny ben'ny tanàna izy no nilaza ary nitaky ampabe maso ny amoahana ny rehetra anana ny conseil municipal accès amin'ny dossier na inona mba hisin'ny transparence ao anatin'ireny zavatra eny indrindra ho an'ny resaka CMGD sy ny knapsa izany dia ny mahagaga nefa ty ariana dia mitory izy nefa tsy tanteraka izay fantatra ny mahakaka azy amin'ny ben'ny tanàna mampatsiahy mba nisy an'izany ve tamin'ny fotoana ny nitondrany Ramatoa Laura Valomanana mpanolotsaina ny tanàna tao ny tenanay tamin'izany na nisy ny fanivaivana nisy natao hoe fanalam-baraka fanaovana tsintsinina n'izany ben'ny tanàna zany soa ihany fa reny mandefitra izany ben'ny tanàna teo aloha Laura Valomanana zany fa tsy isaky mihetsika dia fitoriana dia any amin'ny fitsarana dia any amin'ny zandary dia any amin'ny polisy tsy hampisy fitoniana eto amin'ny firenena zany zavatra zany fa raha endry ianareo avoay fotsiny ny statut juridique n'izany société SMGD izany dia aza omeo an'ireo mpanolotsaina ny tanàna ny zavatra zay angatahany mino fa tsy tokony tonga tamin'izao ny zava-misy fa mampalelo raha zao foana nataony milaza fa manana fahefana dia mampiasa ny araky ny teniko na ny fitsarana na ny zandary na ny polisy ho fitaovana ampiroroana tsy mitovy hevitra aminy zary lasa ijerena loko politika ny fomba fitantanana eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra ankehitriny manjaka ny raha matahora amin'ireo tsy mitovy fomba fijery sy manohitra any ka mitady zavatra anilian'ireo maneho hevitra isaky ny metsika fitantanana madio sy mangarahara fa iza mitantana no takina saingy tsy mipetraka araka ny tokony ho izy zany ka iadiny ireo saminjoro ho tombotsoa ny ponina Antananarivo saingy izao miafara amin'ny fitoriana sy fiakarana fitsarana lava izao mampifangaro ny rarahana antoko politika ny Andrajoela sy ny raraha-panjakana ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao hita taratra zany tamin'ny fivoriana nataon'ireo mpikambana ao anatin'ny ERD Fianaratsoa izay nahitana mpitondra ambony eto amin'ny firenena ary dia nampiasana ny sary famantarany anteny meram-pirenena mihitsy aza ny taratasy fiantsona na ny antsoina hoe invitation nefa dia fivorian'ny ERD no natao ho tany Fianaratsoa fanadihadiana avy hatrany ary eo amin'ny sary Srindratsary ny toky raha marola mampifangaro ny rarahan'ny ERD sy ny fahefam-panjakana ny mpitondra fanjakana ambony sy ireo olon'ny ERD ohatra amin'izany ity taratasy nampiasana fiantsona fivorian'ny ERD tany Fianaratsoa ity fiainan'ny antoko ERD teto no resaka kanefa dia nampiasana ity sary famantarany androm-panjakana anteny meram-pirenena ity lahadinga tamin'ity fivoriana tamin'ny 13 Aprily lasa teo ity izay nitanterahana tany Fianaratsoa
ny amerenana indray any Andrajoel eo amin'ny fitondrana sy ny famarina toerany fanjakany. Sambatso mbola nisy tao anatin'ny 10 taona tokoa izany fanitsakitsan-dalam-panorenana nataon'ny filohan'ny anteny meram-pirenena ity ary tazana hatramin'ny praiministra lehibe ny gouvernemanta ihany koa nanatrika ny fivorian'ny ERD raha ny fanazavan'ny filoha-lefitry ny RMDM faritany Fianaratsoa. Ny assemblée nationale misy miantso fivoriana ny lehibe ny assemblée miantso ary io atetiny io amin'ny invitation assemblée nationale zay institution de la république oesonao fivoriana politiquenao amin'ny assemblée nationale zany BDB no kabagnao ao ny mpanohitra ao ny indépendant ao izy mpitondra zay ny antetiny zay indesinao ambrianao antety politique anankiray zay sy fanao ary ny premier ministre tonga tany miaraka amin'ny ministre hitarika fivoriana politique de hoe ny objet ny réunion andinika ny fandanina ny président république amin'ny élection sy ny stabilité politique du régime efa andiko zany fangalaram-bato amin'ny élection 2023 fantatsika tsara fa zany premier ministre zany de lehibe ny administration zany de tao zany zany nanao baiko zany amin'ny chef de service ny mpiatra-pazakana reny hoe sy mesy ataonareo ngandanina ny président république amin'ny 2023 ary ny ministre ny fonction publique de tao izy de anao baiko koa zany izy amin'ny fonctionnaire rehetrarehetra hoe ataonareo ngandaninareo amin'ny 2023. Ny farany herinandro no niseho izany fanitsakitsan-dalàna sy ny fiandanina ara-politika nataon'ireo mpitondra fanjakana ambony teto amin'ny firenena izay. Vao nitsidika indray ny herinandro vaovao dia akory ny agagana sy ny fahatairana fa de indro fa ilay filoham-pirenena mihitsy no manitsakitsaka ny lalam-panorenana tamin'ny alalan'ny fiantsoana ireo solombavambahoaka niaraka tamin'ny samboady teny amin'ny lapan'ny avoloha. Tsy hita intsony izay ilazana ny fanitsakitsahana lalam-panorenana ataon'ny mpitondra. Ela mpiambina sy mpampanajana lalam-panorenana na ny HCC ity mitaza-potsiny izao adalana tsiroamatany ataon'ny mpitondra izao. Variana mitady ny tombotsoa manokany ireo mpitondra ka mampiasa ny fahefana rehetra eo am-pelatanany hiarovana ny sezany fa tsy miasa ho an'ny vahoaka intsony. Izao adalana ataon'ny HCC izao indrindra no antony takiany RMDM sy mpanohitra manerana any Madagasikara ny fanafoanana ireo mpikambana vaovao mandrafitra ny HCC. Fa mbola mahasarika ny sain'ny mpanara-baovao maro ny fifidianana filoham-pirenena frantsay farany teo indry. Samy manana ny fiandrianany ny firenena tsirairay avy hoy nambarany Paul Rabary androany. Tsy hitovina oviana oviana amin'ny any ivelany saingy betsaka kosa ny lesoka tokony ovaina manodidina ny fifidianana eto Madagasikara manomboka amin'ny alalan'ny farabeazana ny mpifidy araka ny angom-baovao nataony Ravira Zafimahenina sy Tokaramarla. Ny vola no miteny eto Madagasikara mandritra ny fotoam-pifidianana amina miliara maro no lanina kandida sasany rehefa fampelezan-kevitra fandaniana amin'ny fonon-kajikajy politika heverina fa honerana rahalany filoham-pirenena ho an'ny hafa fomba iray milina ny safidin'ny mpifidy ireo karazana fanababona samihafa izay atao. Anisany ampiasain'ny fitondrana ankehitriny izany ankoatra ny alabato izay nampitarainany maro. Ny vokany firenena anaty krizy vahoaka mahantra ary lasa miantehatra amina fanampiana lava. Zany hoe raha raisina zany en terme de ratio hoe efapolo tapitrisa dia efapolo tapitrisa mpifidy ampiasana 10 millions d'euros sy ny folo tapitrisa mpifidy ampiasana 100 millions d'euros dia lafo be zany ny fifidianana eto Madagasikara satria maninona satria dondrina ny vahoaka to dia tsy koatra izay ilay izy dondrina ny vahoaka satria tsy mianatra tsy famakafaka tsy mahay ninona dia mora fitahana zay le izy tsy vahoaka andinika makafaka tsy vahoaka volona hijery hoe inona ny zavatra atao fa dia hoe vahoaka hoe rehefa tonga ny fifidianana aiza ny t-shirt aiza ny artiste aiza ny azona karama amin'ity aloha fa zay aloha na ny artiste ny atan'izany na ny mpanamboatra t-shirt na hoe inona ny fiantraikany zany tsy misy fiantraikany fa zavatra tontolo samihafa mihitsy ny ampitan-dranomasina mbola averan'ny fanjakana ny atsasana ny lanilany amin'ny 15 millions d'euros zany fanjakana indray mamerina an'ilay izy ary any ampitan-dranomasina misy candidat tsy manam-bola akory tafavoaka. Fitezanany vahoaka hifidy ary andinika no tsy ampy eto amintsika
zarasa fitaovana ny ankamaroany ka mora tambazana foana. Tsy misy fanavozana koatran'ny fampianarana ny vahoaka aloha na ny tena marina tokony rahana daholo fa tsy havitan'izany rehetritsika hoe ny lalam-pifidianana zany dia minomboka eto dia tsy mahazo mampiasa artista, tsy mahazo mampiasa t-shirt nareo zany fa tsy nareo candidat rehibe rehetra dia tsy hisy anaikan'izany, ny candidat député koa tsy anaikan'izany, ny vahoaka koa tsy anaiky. Ka itsika mieritreritra fa misy vahaolana miracle ho avy eo ana tsy samy anao effort fa samy mieritreritra hoe ny vahoaka miandry fanampiana ny mpitondra sy ny mpanohatra ampiseho ny fananany dia tsy tavavoaketsika fa amiko fanabazana ny olona zany tokony jerevana amin'ny ary tsy vita hoe amin'ny 2023 zany so zany tsy mieritreritra mihitsy hoe misy vahaolana ho vita fa tsy maintsy raha tsy matanjaka ny fahafahany vahoaka mieritreritra sy misafidy. Olona napetraka ihany koa anefa tsy misy ny fampanarahan-dalàna izay tokony hanaramaso ny vola ampiasain'ny kandidat tsirairay avy. Misy ireo mahazo avy any ivelany ary mitaky tambiny izany toy ny fanomezana tany eto Madagasikara ireny olona ireny na koa fanalefahana izay mety ho sakana tsy azon'izy ireo tombotsoa. Totosany alakamisy 2 Aprily lasa teo ny famelomamaso ny antokotima atao amin'ny faritra Diana. Tonga nanotrona ny fotoana avokoa ny solotena avy amin'ny distrikta. Nisy ny fanambarana ny vondrona ny mpikambana atao ary ny fionana. Lenda William Mbs Ambanja Jessica Miray ary Andry Rakotomalala. Tonga nanatrika ity famelomamaso ny antokotima taty avaratra ity avokoa ny solotena avy amin'ny distrikta Ambanja, Nosy Ambilobe ary ansarana voalohany sy faharoa. Ny iray ny hevitra dia nilatsahan'ny filoham-panorona ny antokotika Madagasikara, Marika Ravalomanana ho kandidat filoham-pirenena amin'ny taona 2024. Efa tafalatsaka anaty fahasairanana tanteraka ny mponina any amin'ny faritra avaratra iny. Raha tsy ilaza, afa-tsy ny olana sendra ny orinasa sekrenina izay efa tsy nandraika raha minsondy amam-bolana izay ny mpiasa. Antony izao fangatahana izy ireo izao. Ny fangatahanay ny monsieur président Marika Ravalomanana mba ilatsaka amin'ny 2023 zay niany no mba tadiavinay aty amin'ny Diana zay antokotimy jiaby sy maromaro zay izy mbola vogno amin'ny fanohanana ary tianay zay miasa nataony teo vitanay nahitany fahombiazana ka atreto zay zay mbola tsy mitsoaka zay teninay any tsy mitsoaka zay de gode amin'ny fanohanana président Ravalomanana ary angatanay zay izy ilatsaka satria ny resaka rehetra mandeha zay lenga fotsiny fa tsy zavatra hoe tanterahy fahoriana manjady avoaka maventy loatra lenga izay ataony fitondrana izy ity fa indrindra zay Ambilobe nisany voalenga maventy i donc mbola agnatin'ny faritany antsanana donc hon tegna voafitaka indrindra nampanantegna izy fa agnorigny izy iny etanol Ambilobe ao iasan'olo maro mandraka niany tagnaty 17 taogno araka oeraoeranany mandeha fa mbola tsisy filoham-pirenena na fitondrana na vita zavatra vita fa sako koa milaza eto fa tagnaty 17 taogno mbola tsy tendriky nisy fitondrana na filoham-pirenena mahay mandenga bako mahay mandahatra teny ny ohatra ty filoham-pirenena leo atao fitrandrana volamena na jiaby ravagna ao tsisy raha mety maro ny antony raha ito adiago moa tagnatiny 50 taogno zay donc ity fitondrana ratsy fitantagnana indrindra satria raha ny vidim-piainana tsy hainy volagny izy angivy firy loatra mijaly ny vahoaka eto Antsirana maro ny fampanantenana poakaty zay natao ny fitondrana amin'izao fotoana zao zay natao teto na volagny ny fitondrana zao ty fa atomboka avy aty Antsirana ny fampandrosoana mijaly zay amin'ny lalagna ratsy mijaly amin'ny vidim-piainana zay manonga isan'andro araky hatramy savogno fa tsy misy savogna anasagna lamba isehagna mijaly tegna mijaly ny vahoaka aza mavozana au président fa ho hitan'olo fa enao ny tian'olo enao ny lany fa vogno zay ato tsisy fomba angalarin'ireo eky agnatin'ny bureau de vote 2023 andray matoa filo laninao anao me miaraka aminao ka terreur misy volagnin'olo zegny tsy mampanino ke sisa
merci président milatsa ny mpitondra zio ty dia tsy kapoakany mihitsy ny mitondra indostria satria lohany sambo marangitra zeny ho toko lohany zeny iantsiranana natao ndraiky lasa rambony izy io satria sambo fa sambo tsy alamy bankilan-tsambo zio ty fa vodiny sambo zao dia tapitapana any fanakaramanay ny raha tiako ambara mitaky zay sakany zay tolony takarama tsy mboandreo malahelo zay mpiasany secret fa manoana anao dada tongavanao milatsa amin'ny 23 amin'ny 2023 io fa vono zay mpiasany secret aty amin'ny faritra varatra. Maro amin'ny mponina aty avaratra no nanenina tanteraka tamin'ny safidiny. Raha ny fitaranan'izy ireo hatrany dia fitondrana ratsy tantany indrindra ity fitondrana ity. Fa tsapa amin'izao fotoana izao fa tena misaviritaka ambony ambany ny fitondrana Andry Rajoelina. Tsy maro toerana eo amin'ny lafiny rehetra anyka izay lazainy androany dia tsy pahantenany any ho amin'ny rahampitso. Tahaka izany izao ny vidin'ny solika araky ny fanadihadiana nataony Germain Menjanary sy Andry Rakotomalala. Tao anatin'ny telo taona sy tapany nitondran'ny firenena, tsy tena afaka mametraka fahamarinana toerana amin'ny lafiny rehetra ny fanjakana Rajoelina, na politika, na toe-karena hatramin'ny diplomasia. Miseho lany hatrany ny fivadian'ny zavatra lazaina ho an'ny samy ao an-dapa. Nilaza ny ministra tompon'andraikitra eo anivony angovo sy ny akoranafo fa tsy ahina ny fiakaran'ny vidin'ny solika ary tazomina hatramin'ny farany izany na dia miakatra azy izany any ivelany. Ary vao ny farany herinandro teo no nanamafy izany io ministra tompon'andraikitra io tamin'ny alalan'ny fanadihadiana izay nataona mpanao gazety. Tonga avy any ivelany anefa ny filoham-pirenena ny malagasy dia tsy niambahamba ny laza fa tsy azo odivirana ny fiakarana io vidin'ny solika io ary nampiany hoe noho izany dia ampiakarana ny karama ny mpiasam-panjakana izay tsy mbola fantatra hoe oviny io fiakarana io ary otriny. Ity fihetsika Rajoelina ity izay mampatsiahy ny fanazavana izay nataona mpahay toe-karena teto fahitalavitra MBS fa misy fifandraisany amin'ny banky Rothschild sy ny filoham-pirenena frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy ny fandehanany tany ivelany io. Izy ireo izay misy fifandraisany amin'ny famatsiana solika eto Madagasikara raha ny fanazavana nataony io mpahay toe-karena io. Talohan'ny fivoahany teto Madagasikara mantsy dia mbola nanizingizina hatrany ny fanjakana fa tsy hetsika ny vidin'ny solika. Eny fa nanteo anivony serasera ny filohan'ny repoblika aza mbola nanamafy izany nandritra ny filazany tao anatin'ny fanamarena ny fetin'ny pasika ireny. Ankehitriny anefa dia ny filoham-pirenena mihitsy no nitsipaka io filazana io. Ny azo antoka aloha dia tsy maintsy hiakatra anaraka io ihany koa ny vidim-piainana eto amintsika. Fanomanana saim-bahoaka araka izany io fampiakarana karama izay nolazainy Rajoelina io. Fampiakarana karama izay tsy ahitambokatra satria raha miakatra ny vidim-piainana dia miakatra manaraka azy ihany koa izany ny karama. Izany hoe ny fiainana iainana zao ihany no mbola iainana na dia hiakatra aza ny karama. Fampandriana drisa sy fandrebirebena saim-bahoaka fotsiny araka izany io fampanantenana fampiakarana karama io. Fanakona maso manoloana ny tsy fahaiza-mitantana sy ny fifanipahany zavatra lazainy amin'ny vahoaka ihany koa anefa ity fihetsika ity. Atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity nitondrana aminao ireo teboka ny songadina sy izay voaresaka atao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity. Ny bana atao anatin'ny fandarana moa ny olana izay misy eny anivony tsenany anosiala sy ny kabary nataony Andry Rajoelina tamin'ny androny omaly. Mitatitra amintsika ny antsipriany momba izay Germain Menjanary tahirinena. Teboka efatra mazava tsara no voaresaka tao anatin'ny fandarana miara-manonja ho an'ny androany. Voaresaka nandritra izany ny raharaha mahakasika ny fandravana tsena eny anosiala izay tsena manodidina ny 50 raha ny fanazavana. Ity tsena ity izay okasay ny ben'ny tanàna oravaina eny an-toerana vokatry ny fanatanterana ny tetikasa manara-penitra. Raha manahirana io izay azo fatarana sy tenenina fa mamotika fiarina io mamotika fiainam-bahoaka io ary raha zany siklony dadalia zany no avy eo amin'ny tanana io dia tsisy tsony ny fialofan'ny olona hopotika ny fiarikarena ho aizany alehan'ny vahoaka aleo alan'andrina toy izay alam-bahoaka. Aoka sika samy maila aroko tsika irahina fa ny fototsafitsasa zay fanandanitsika vola dia tohana tsika hatramin'ny farany satria izay miasa mendrika isitraka. Efatra amin'izay dia izay mpivarotra ihany no miezaka manatsara le tsenao. Izay fanatsarana tsy piako
manomboka mampitahany fiaina tamin'ny fitondrana teo aloha sy ny fitondrana ankehitriny ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao mibetsaka no mahatsapa fa mitombo ny mantra eto amin'ny firenena maly aneno faneokevitry ny solombavam-bahoaka anankiray dia ny teny izy hoe mandoalika tsy atompoko tsy mandoalika intsony ny olona amin'izao efa midarapiko amin'ny tany amin'ny lafiny rehetra mihitsy io tsy vao androandry no niala olana ny fitondrana any rajoelina teo aloha teo mantsy dia ny mpanohitra foana no naniliana izany amin'izao fotoana izao indray dia ny olana sy ny ady any Ukraine no aniliana ny tsy fahaiza mitantana nefa izy tam'le nanovan'le gouvernement le milaza fa tena mihinana tsy finina ny vahoaka manome 3 andro amin'ny ministra tam'izany tamin'ny volana aogositra jolay iny tamin'ny 2021 mbola tsisy ady tany Ukraine mbola tsisy fa tsy fahaiza mitantana tsy fahaiza nininona tsotro zao mba tsy hitenenako an'le zavatra hafa tsisy ady tany fefa niakatra le vidim-piainana dia nesorina le ministre ny commerce dia nisoloana an'le ministre ny commerce dia nesorina tao le artisanat dia novaina consommation fantsifana fandrebo-rebena saim-bahoaka hoy ny fandarana miara-manonja ny filazan'ny fanjakana fa ampiakatra io karama io ity fampitombona karama pourcentage efa resahana an'ity zany zao dia tsy amany olana araky ny teniny filoha teo zany ny olana ara-tokantrano mihoatra amin'ny vidim-piainana ary taddio fa raha miakatra io karama io dia mandeha ho azy hiakatra automatikany vidiny entana eny an-tsena ny fandarana global news sy ny fandarana aona marina avy hatrany no arainao aorin'izao fotoana ny fampalalam-bavao izao aorin'izay kosa no anarainao ny oronan-tsary eny amin'seho fa mitondra ny lohateny hoe maléfique le pouvoir du mal ny sampana fampalalam-bavao dia misotranao nanaraka ny vavao hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray sy tompoko lasy sy tompoko vavy veloma tompoko